aminareo ny ry havana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika zay mamory antsika mampivory antsika eto amin'ity toerana ity amin'izao andro noely 2024 izao. Jesosy Kristy ilay tia antsika ary zany fitiavana zany no nanosika azy tonga olombelona tonga tetỳ tany amonjy antsika ary ny fanahy masina zay manazava ny diantsika amin'izao aizina mangitsokitsoka dioviny izao tontolo izao ho anao zay manaraka n'izao amin'ny alalan'ny ainao manjery na izanaiza toerana misy ianao na any amin'ny hôpitaly zany na eny an-dalana na mbola eny zao fotoana fanimpom-pivavahana izao amin'ny fotoana mahamety azy dia tononona aminao koa zany fiadanana zany. Men'ny tompo atsika, men'ny tompo anao zao fotoana izao, fotoana natokana, voatokana ao anatin'ny herinandro, ao anatin'ny taona ny fanarahana zanak'olombelona, ankalazana zany hoe noely namangy atsika zany ny tompo amintsika Andriamanitra, ary ahafahantsika koa mandray ny teny, ilay teny fiainana, ary fotoana koa iderahantsika sy ankalazantsika an'Andriamanitra izao andro noely izao, araka loha hevitra hoe tonga olombelona ilay teny dia tsy iza fa ilay teny nanorenan'Andriamanitra izao tontolo izao, ary tonga olombelona izy ka monina nanonina tao amintsika velona ao anatitsika araka ny soratra masina zay nalaina ntsongaina tao amin'ny taonina toko voalohany 17 araka ny dikateny iombonana. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père qui nous rassemble en ce lieu, de la part de Jésus-Christ qui nous aime et du Saint-Esprit qui nous conduit. Pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère, que tu sois, où que tu sois, soit à l'hôpital, chez toi, seul ou en famille, dans ta voiture, ou peut-être un jour tu vas écouter ce culte en podcast, où que tu en sois avec les seigneurs, ce temps de culte t'est proposé, ce temps t'est donné, un temps mis à part avec Dieu, un temps à l'écoute de sa parole, un temps de prière, mais d'abord un temps de louange avec le thème qui est choisi, la parole devenue humaine habite parmi nous. Donc nous allons lire ensemble le psaume du jour, psaume 98, versets 4 à 6. Bonne célébration à toutes et à tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mi ubi wan tumpu ritan rehetra, velom ny oby ka mira, mankalazany tompo amin'ny lokanga, dia amin'ny lokanga sy ny feokira, amin'ny trompetra sy ny fitsofana ny anjomara, ka miobi eo anatrehan'ny tompo mpanjaka. This
tsy feno ny atsika mbola misy toerana maro aty amin'ilona. Ivavaka isika. Jesosy tomponay io roa arivo fotoana lasa tokoa zay dia teraka natrika anay amin'ny alalan'ny fanainao masina ianao. Onona raha sanatria mbola tsy tanteraka zany eo amin'ny fiainany tsirairay. Ndera sy mankalaza anao zahay ry tompo satria tonga namangy anay olombelona ianao mba hanafaka anay amin'ny famatorana isan-karazany. Mba hanilo sy hanazava ny fiainanay rakitro ny Espito. Ary tsy vitan'izany fa mbola tonga naneo fitiavana taminay ianao dia ilay fitiavana mandrakizay, fitiavana be dia be, ary azo antoka fa tsy hisy asaraka anay amin'izany fitiavana nasehonao zany. Koa ampanetretena tompo no aneonay ny fankasitrahana tanteraka. Kanefa raha mijery ny fiainanay koa zahay dia toa tsy misy akony akory ny nahatongavany zanakao olombelona. Toa tsy misy akony eo amin'ny fiainanay akory lay izy tonga iantso ny mpanota mba hiova hiala amin'izany fahotany zany. Ianao mahalala lavitra noho zahay ny amin'ireo kitotona mila amboarina eo amin'ny fiainanay. Reo lalana mibilobiloka eritreretinay hitondra fiadanana nefa loza no vokany. Afao zay tompo, avao zay, atsangano zay mba homendrika ny atao hoe zanakao. Indrindra amin'izao vanim-potoa sarotra diavinay izao, ady etseroa, fikorotanany tontolo iainana, fahasarotany fiainana, tsy misy afa-tsy ianao. Satria izany koa no nahatongavanao olombelona dia ny aina sy andresy ny olana tsy vitan'ny olombelona irery. Seigneur Jésus, oui, un jour tu es né dans une crèche. Aujourd'hui tu es présent dans nos vies, où tu veux être présent pour ceux ou celles qui n'ont pas encore profité de cette occasion de recevoir de toi dans leur vie. Gloire à toi d'âge en âge, Dieu éternel, qui par la naissance de ton Fils, par la venue de ton Fils dans ce monde, tu as visité la terre et tu as répondu à l'attente des hommes. Par cette naissance bénie, par cette présence miraculeuse, tu viens éclairer notre nuit et nous révéler ton amour. Un amour dont rien désormais ne peut nous séparer. Dans la reconnaissance et dans la joie, nous t'adorons, Seigneur. Et pourtant, il semble parfois que rien ne s'est passé. Tu sais mieux que quiconque combien sont grands nos manquements. Même en ce jour de Noël, il nous est impossible d'ignorer le mal qui nous entoure et toutes les déchirures du péché en nos vies. Ne nous abandonne pas, Seigneur, ne nous abandonne pas à la honte, mais que la force de ton pardon nous libère. Nous pourrons alors redevenir tes enfants bien-aimés, à l'image de celui qui est le Fils selon ton cœur, Jésus-Christ, notre Sauveur. Qu'il renouvelle nos forces pour le combat de chaque jour.
Amen. Chantons les cantiques 69, première et 5e strophe. Tsy isika no nitian'Andriamanitra fa izy no nitiantsika meloha ka naniraka ny zanany misolo-panorenana ny amelana ny fahotantsika. Voici Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique afin que nous ayons la vie par lui. Et l'amour consiste en ceci, non pas que nous avons aimé Dieu, mais en ce qui nous a aimé le premier. Et il a envoyé son Fils pour être sauveur du monde. Oui, Dieu est amour. Dans notre monde où tout s'achète et tout se vend, nous annonçons aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Il a donné librement, sans contrainte ni manipulation, afin que nous ayons une vie en abondance. Chantons en l'honneur de notre Dieu, satria vao velany elokareo noho ny anarany masina. Alléluia. Amen. Ho any amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka isika. Milohany amakina ny soratra masina sy rosotsika mivavaka milohan'ny vakiteny dia ataontsika ny 9 amin'ny 7 amin'ny 1 amin'ny 20.
mbola iaraky vavaksika tompoko. Jesosy eo mbola misaotra anao zahay ankehitriny, raha mbola nifoazinao menao tombonandro mitaominao ka tonga eto amin'ity toerana ity indray. Iaino izay holazainao? Sambatra tokoa izay ankehitriny satria mbola androm-pahasoavana izao. Mbola mitobaka sy mitosaka aminay ny teninao. Fa ho avy ny andro ianao hitadiavan'ny olona izany teny izany, fa tsy ahare intsony izy. Koa ataovy mahay manararoatra izao vanim-potoana sarobidy izao zahay Jesosy. Ankehitriny dia manakolazaina aminay ianao, mitenena Jesosy araka ny fombanao, ho feno ny voninahitra ao ity toerana ity, ary akasika amin'ny fon'ny olona indray anao ankehitriny. Misaotra raha eo. Amen. Iaraka mamaky sy teny soratra masina isika tompoko. Izany dia ho hitantsika eo amin'ny Isaia 2:10, 7 ka hatramin'ny 10. Ésaïe 52 du verset 7 à 10. Rehefa hita dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Akory ny hatsaran'ny tongotry iry mitondra teny somafaly, ery an-tendrombohitra sady mitory fiadanana. Dia izay mitondra teny somafaly sady mitory famonjena, eny izay manao amin'ny ziona hoe mpanjaka Andriamanitra ao. Izany ny feo amin'ny pitilinao. Manandratra amin'ny feony izy ka miara-miompy, fa ho faly izay mahita mifanatry maso ny odian'i Jehova ho an'ny ziona. Velomo ny ompy ry fitoeran-drava any Jerosalema, fa Jehova efa nampionina ny olona sady efa nanavitra ny Jerosalema. Jehova efa nampiseho ny sandriny masina teo himaso ny firenena rehetra, ary ny farantany rehetra ahita ny famonjen'Andriamanitsika. Dia mbola hotoizantsika ny famakinan'ny tenin'ny soratra masina arak'izay hita ao amin'ny Hebreo 1:1 ka hatramin'ny 9. Rehefa nampitenena an'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminana tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa, dia amin'izao andro faran'izao kosa no nampitenenany tamintsika ny zanany, izay voatendriny ho mpandova ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao tontolo izao. Izy koa no famirapiratany voninahitra sy endriky ny tenany indrindra, ary nazahoany ary niazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny tenany. Ary rehefa nanao fanadiovana afaka ny fahotana izy, dia nipetraka teo amin'ny tanànan-kavanany lehibe any amin'ny avo, ka natao tsara noho ny anjely, araky ny nandovany anarana tsara noho ireny. Fa anjely iza no nilazany hoe zanako ianao, izany niteraka anao androany, ary koa izaho no rainy, ary izy no zanako. Ary raha mitondra ny lamatoa amin'izao fiainan'izao indray, dia hoy izy, ary aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra ekoaka eo anoloany. Ho faranantsika ny famakina ny tenin'Andriamanitra.
Filazantsara araka ny jaona. Filazantsara araka ny jaona, toko voalohany, andiny voalohany ka hatramin'ny 720 amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny voalohany, fonary an'izao tontolo izao Andriamanitra, dia efa nisy ilay teny dia nitodika tany amin'Andriamanitra hatrany, ary ilay teny dia Andriamanitra. Tamin'ny voalohany dia nitodika tany amin'Andriamanitra ilay teny. Izy no naharian'Andriamanitra ny zavatra rehetra, ka raha tsy teo izy dia tsy nisy ary ny zavatra nohariana. Ilay teny no nirakitra ny aina, ary io aina io no nitondra fahazavana ho an'ny olombelona. Ary ny fahazavana dia mamirapiratra anatin'ny aiziny, ka tsy nahasakana azy ny aiziny. Nisy lehilahy anankiray nirahan'Andriamanitra, i Joany no anarany. Tonga hijoro ho vavolombelona i Joany, dia vavolombelona nanambara ilay fahazavana. Ka ny afatra nampitain'i Joany no ampian'ny olona rehetra. Tsy hoe i Joany no fahazavana, fa izy no vavolombelona nanambara ny fahazavana. Ilay teny no tena fahazavana tonga amin'izao tontolo izao, sady manazava ny olombelona rehetra. Teo amin'izao tontolo izao ilay teny, ary izy no nahariana n'izao tontolo izao. Nefa izao tontolo izao dia tsy nahalala azy. Tonga teo amin'ny taniny izy, fa tsy niraisy ny mpiray firenena aminy. Kanefa izay rehetra nandray azy, ary nino azy, dia nomeny fahefana ho tonga zanak'Andriamanitra. Izy ireo dia nateraka tsy araka ny fomban'olombelona miankina amin'ny sitrapon-dehilahy, fa araka ny fomban'Andriamanitra. Ilay teny dia tonga olombelona ka niara-nonina taminay. Feno fahasoavana sy fahamarinana izy, ary hitanay ny voninahiny. Dia voninahitra avy amin'ny ray ho an'ny zanaka lahatokana. Vavolombelona nanambara azy i Joany, ka niantso mafy hoe, izy no ilay voalazako hoe, ilay tamy aoriako dia lehibe noho izao, satria efa nisy talohako. Feno are-pahasoavana ilay teny ka nandraisantsika rehetra fahasoavana tovozony tsiritra. Satria ny lalàna dia nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy nisy nahita an'Andriamanitra na oviana, fa ny zanaka lahatokana izay Andriamanitra sy miombona tanteraka amin'ray no efa nanambara azy. Amen. Tsanganana no anaovantsika ny hira raika amin'ny fitokolo rehefa tafaveneny ny toerana rehetsiakina. Yeah.
antsika rehetra mialatsy indrindra tompoko fa misy fiara telo mila déplacena Dacia GE 177 ZF, Audi CH 330 PQ, Hyundai CF 376 RM. Raha azo atao mbola misy place any amin'ny Romain Roland na ary ambadika ary. Sotra indrindra tompoko. Ivavaka isika. Andriamanitra tsy toa ampio izay mba hifantoka tanteraka amin'ny alalan'ny fanahinao masina amin'ny teny izay novakiana sy izay hotoriana, mba aizanay mandray izany ary ahafahanay koa manavaka ny zavatsoa amin'ny zavapoana, ahafantatra ny planinao ho amin'ny fiainanay ary tanterao amin'ny alalan'ny zanakao zany fanavaozana sy fanamboarana zay rehetra mety mikitotaona ary fanatsarana trano ireo zay efa tsara napetraka ao sy nambolenao anatin'ny tsirairay. Oui, Dieu Tout-Puissant, rends-nous attentifs par ton Esprit Saint afin que nous apprenions par la prédication de ta parole à discerner ta volonté et à conformer notre vie aux enseignements de ton évangile. Opère cette grâce en chacun de nous pour l'amour de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Petraka isika. Dia mbola mamerina miarahaba na hatratra izao Noely 2024 izao ny fahasoavan'ny tompo tokoa ny ho antsika mianakavy. Ny soratra masina dia na ny baiboly maharaka mahazatra antsika dia mitantara ny nahatongavan'i Jesosy tetỳ an-tany amin'ny fomba anankiroa samihafa ary miavaka tsara. Ny voalohany zay mahazatra antsika dia mitantara ny nahatongavan'i Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny nahaterahany tao an-tranon'omby. Nampiasa ireo mpiandriondry ary ankalazaintsika izany isan'andro isan'andro, ary koa mitantara ny fahoriany, ny fahafatesany ary izay ny afara tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Ny faharoa zay mampiavaka ny le teo aloha zany zay mazana ny filazantsarany Marka, Matthieu, Luka no mitantara azy, dia ny fitantarany Jaona indray dia miatomboka avy any amin'ny fiandohany zao rehetra zao, talohan'ny fiandohany zao rehetra zao mihitsy ara, dia efa manambara izy ny amin'ilay teny tonga nofo zay efa tao amin'Andriamanitra hatrizay fony mbola tsy nisy zao rehetra izao. Zay zany no fomba fitantarana ao am-baiboly ary mifameno tsara ireo fomba fitantaran'ireo ary nandritra ny taona telo izay raha tsara fitadiako dia mazana io filazantsara ny Jaon'io no vakiteny zay manindry kokoa ny amin'izay maizy azy an'Andriamanitra talohany zao rehetra zao zay. La Bible, en fait, j'essaie de résumer en français parce que je vois que nos jeunes, les francophones, ils ne sont pas équipés des traductions. Donc, permettez-moi de faire des petits résumés entre-temps. Et excusez-moi aussi par rapport à mon accent, parce que moi, j'ai été, je ne dirais pas victime de la malgachisation. À notre époque, tout a été malgachisé. Et on n'a jamais eu l'occasion de parler des mots en français. Étudier, écrire, oui, mais parler, c'était rare. Mais pour que tout le monde puisse
célébrer Noël, j'essaie de faire des résumés. La Bible nous présente deux manières distinctes mais complémentaires de réfléchir au mystère de Jésus-Christ, le fait qu'il est venu dans le monde que nous célébrons à Noël. On les appelle par la Christologie d'en bas et la Christologie d'en haut. La Christologie d'en bas, qu'est-ce que c'est? En fait, elle est caractérisée par l'accent qu'elle met sur l'humanité de Jésus-Christ, sa naissance dans une étable, dans une crèche que nous fabriquons, vous voyez la belle crèche là, sa souffrance, sa mort sur la croix et après sa résurrection. La Christologie d'en haut, en revanche, commence avec la deuxième personne de la Trinité, avec le Logos qui existe. Andriamanitra izy rehefa tsy dia kikika hoe nofoko avy amin'ny nofoko, taolako avy amin'ny taolako, tena hoe c'est l'idéal. Rehefa avy eo, rehefa tonga ny fahotana dia indray le vady izay nomenao any na tonga an'izao vokatry ny tamin'ny fifandraisan'Andriamanitra sy ny olona zany, tonga dia misy etraikany eo amin'ny fifandraisana ary tsy mijanona teo amin'ny fahatapahany fifandraisan'ny olona samy olona ihany, fifandraisan'ny olombelona koa amin'ny natiora izay no foron'Andriamanitra ho azy hitany fa tsara. Izay mahatonga ny fiangonantsika mirona amin'izany hoe église verte zany, mikarakara ny tontolo satria isan'ny asan'Andriamanitra izany, saingy izao noho ny fahotana dia rava ny fifandraisany samy olona. Ary zay nge raha mijery ny fisehoan-javatra etseroantsika, zay no mahatonga ny ady etseroa ninona ezaka ataon'izao rehetra izao dia izao vao mainkarany
mianaka ny ady amin'ny samy firenena, ady eo amin'ny samy piray firenena, tsy makalavitra sika dia mahita an'izany na eto amin'ny fiarahamonina ihany atsika zao tsy hita mihitsy hatramin'izao dia tsy hita mihitsy hoe ahoana ny fomba hananganana gouvernemanta. Ny any amin'ny toerana hafa moa dia tsy lazaina tsony ary tsy vitany hoe ady eo amin'ny fiarahamonina ihany fa hita koa ny fizarazarana na mifanalavitra hatrany ny olona na dia nieritreretina raha fandrosoana ara teolojia dia hitondra ny fampihavanana ny fanakakaizan'ny olona. Asinareo raha mahita fa mitoerana sasany mino fa mitsika tsy sisy an'izany ao amin'ny efitrano anankiray dia ny fampiresahana dia amin'ny alalan'ny na ao amin'ny trano anankiray nieritreretina le fandrosoana ara-teknôlôjia dia hitondra ny olona ampifanakaiky. Ils préfèrent envoyer des messages plutôt que de se parler, même dans une même maison, dans un même appartement, dans une même espèce. Ça, c'est les conséquences de la rupture de relation avec Dieu. Là, ça tape quand il fait un dessin. Nous, la mietretra hoe rehefa mandroso ny teknôlôjia dia afaka hifanerasera amin'izao mpandinika rehetrarehetra rehefa miresaka amin'ny etseroa dia zao aleon'ny olona mandefa mesazika izay miantso dia hoe lazaina hoe fahalalam-pomba izay tena marina aloha fa zao le olona ohatra ny matahotra ny hifampikasoka miatakataka dia zay no fantatr'Andriamanitra zany satria ny olombelona zao tontolo zao dia noforonina hiaraka amin'Andriamanitra fa rehefa tapaka amin'Andriamanitra izy dia zao mandeha ihany fa any amin'ny tsizia no alehany. Zay zany ny zavatra miseho hoe ady etseroa retour de guerre à haute intensité, zany ny zavatra resahana amin'izao fotoana izao. Ary tsy vitany hoe eo amin'ny samy olombelona fa ny olombelona sy ny natiora zavaboary hitantsika zany amin'izao dia ny atao hoe crise écologique, crise climatique. Rava ny tontolo tsara izay noforon'Andriamanitra. Noho izany dia ny vahaolana dia tsy roa, tsy telo, fa tokana. Dia ny fiverenana, ny fananana fifandraisana amin'le namorona izao rehetra izao. Zay ihany ary fantatr'Andriamanitra tsara zany ary zay no nanyrahany zanany ho tonga olombelona hoe ity ihany ny vahaolana. La seule solution, non pas la meilleure solution, c'est de revenir vers la source de toute chose. Zay ihany, tsisy vahaolana hafa. Miezaka ny zanak'olombelona anao an'izao mieritreritra anie zao hoe na ny crise écologique io ary dia hoe rehefa mandroso ny teknôlôjia dia ho vita io hoe dia andao jerena raha mahita eo. Fa afaka manao fanampy tsika kristiana hoe tsy miary zay mahatonga ny fiangonana ho fiangonana dia ny fijoroana amin'izay hoe tsy misy afa-tsy ny fivitranan'ilay fihavanana zay tapaka tao amin'Andriamanitra ihany no afaka mampiavana ny olona samy olona ary mampiavana ny olona samy olona ary mampiavana ny olona sy ny zavaboary zay nomen'Andriamanitra azy. Ary zay nge ny anton'le azo fijaliana. Raha nanao an'io azo fijaliana io tsika teto amin'ny fiangonana teto isika fa tsy olona ray na roa fa isika mihitsy dia hoe aleo tsy atao azo fijaliana miantona tery ambony tery raha tadidinareo fa azo fijaliana mitsatoka amin'ny tany mba hanambarana hoe ao le fihavanana amin'Andriamanitra, ao le fihavanana ny olona samy olona ary izy mitsatoka amin'ny tany dia zao fihavanana amin'ny natiora ny tontolo zay noforon'Andriamanitra ho antsika koa zany zavatra zany. Ary zay zavatra zay tsy vita, tsy ho tanteraka noviana raha tsy tonga ety tany, tonga olombelona lay zanany dia tsy iza fa Andriamanitra zany. Satria tsy misy afa-tsy Jesosy irery no an'nytodika amin'Andriamanitra ka any hafaka ampitodika ny olona rehetrarehetra amin'Andriamanitra. Zay no vaovao mafaly zany ary zay no nahatonga azo olombelona zato isan-jato. Ary Andriamanitra zato isan-jato. Antsoina amin'ny teny frantsay hoe l'incarnation. Zato isan-jato izy olombelona ary zato isan-jato izy Andriamanitra, tsy hybride
hoe 50-50 fa Andriamanitra tanteraka ary olombelona tanteraka. Raha nanoratra n'izao filazantsara zao jaona amin'ny alalan'izay hoe kristologie dans o zay, dia misy rivotra nitsoka tamin'izany fotoan'izany. Taona azo lazaina hoe teo amin'ny 5-20 ataorianan'i Jesosy Kristy eo, arakaraka ny azo hitarina hatrany amin'ny fahazato fa tsy dia zava-dehibe fa mitovitovy ihany, fa nitsoka ny rivo mpampianarana antsoina hoe docetisme, mialatsiny amin'ilay teny barbare. Docetisme zay manindry sy mampianatra fa tsy tena olombelona Jesosy fa niseho fotsiny izy, zany hoe Andriamanitra izy zany tsy laviny mihitsy. Eo koa zany misy anankiroa eo amin'ny fiarahamonina, dia zao misy ny razambean'ireo avantsika témoin de Jéhovah le atao hoe arianisme, dia zao milaza izy hoe tsy Andriamanitra Jesosy fa ny foronina talohantsika fotsiny izy. Dia ny anankiray indray dia le hoe Andriamanitra izy fa tsy olombelona zany, ary zay no fidianana hoe tonga olombelona izy, Andriamanitra izy fa tonga olombelona, ary sady Andriamanitra izy ny olombelona zany. Dia io fampianarana io dia nampianatra hoe ahasy niseho tetỳ an-tany fotsiny izy, ohatran'ireny karazana matoto reny zany ny fieritreretan'ny olona, fa ary zay mahatonga an' Jesosy foana hoe kasioa nilainy Jesosy anie ny fanontaniany Petera, raha tsy mikasika dia tia no hita mihitsy hoe tena olombelona izy nitsangana tamin'ny maty. Fa ny fotoana nitsofan'izany fampianarana zany, ary amin'ny vanim-potoana izao na amin'ny fiangonana raha dia mieritreritra izy zao ihany no isafidianana amin'izy anankiroa ireo. Dia tsy mitantara ny fahaterahan'i Jesosy ny amin'ny fahazazany Jaona tahaka ny Matthieu sy Luka araka ny voalazako teo, fa mitantara n'izay hoe tena olombelona izy, tonga olombelona izy, ary izay maha-olombelona zay no ahafahany mamonjy ny olombelona tahaka azy, ary maha-Andriamanitra azy no ahafahany koa mamonjy ireo zanak'Andriamanitra. Dia izay zany no zavatra tsindrintsika hoe mila mpamonjy, mila nilay Andriamanitra tonga olombelona taon'i Jesosy Kristy, ilay tontolo zay rava ary tsy misy afa-tsy izy rery ihany no mamitrana izany faharavana izany. Ny tontolo iainantsika mantsy asinareo raha mandinika mamela ilaza amin'ilay lazany hoe tontolo une société désincarnisée, zay ngamba asa tsy haiko fa za mamorona an'izany mot zany, zany teny zany. Le voalasa teo tsy mifampisara sy tsy mifananina tsony le olona, fa teo any miteny hoe ao amin'ny efitrano anankiray dia mifampiresaka dia SMS na chat no atao. Fa na eo amin'ny fiarahamonina raha mandinika ireo dia zavatra mahagaga ny orinasa tena azo lazaina hoe mandroso zany amin'izao dia re orinasa mampiseho an'izay. Les sociétés qui cartonnent aujourd'hui, ce sont les sociétés qui véhiculent, qui révèlent cette désincarnation. Maka ohatra anankiray zay tonga ao an-tsaiko, la société Uber. Uber, fantatrareo reny misy maro mitovy aminy. Mpampanofa automobile izy, mpampanofa fiara izy, fa tsy manana fiara na ray aza. Sanareo efa nieritreritra an'izany. Faharoa, Facebook, mandefa vaovao izy ohatran'ny karazana média, fa tsy manana mpanao gazety na hoe c'est une société de médias, mais il n'y a pas de journaliste, même pas un seul, fa le olona no asiany mandehandeha eo. Zay faharoa. Fahatelo, izy akory Airbnb, oui. Airbnb, c'est une société qui loue des maisons, mais qui n'a même pas un mètre carré. Zany atao hoe société désincarnée. Tsisy ninina, ianao raha mampanofa trano dia tokony manana trano aloha ianao hoe tiany trano ohatran'izao. Raha toy izako dia maro no azo lazaina ohatra hoe le sady tiako izy ny tsy tiako. Tiako izy ihany satria rehefa mikomande ianao dia tonga rapitso le izy. Nefa koa le izy mamono ny asa, isaorana ihany aloha reo miasa misy mahazo tombony, dia ny atao hoe société Amazon. Tsy manana stock na fanjaitra ray ary. Une société qui n'a même pas de stock, même d'une écu, mais qui vend et qui cartonne.
Zay ny vanim-potoana iainantsika amin'izao fotoana izao. Dia mila mitandryntsika mety ho avy any ariana any, ary engany tsy ho tanteraka hoe misy fiangonana fa tsisy olona tsony eo. Fa any amin'ny ambadiky ny écran any, reny zatra ireny ilaina raha sanatritsika hoe marary ka tsy afaka mandeha. Na hoe sendra vao ny araba vao nanomboka izao fotoana hoe ianao mety any amin'ny hôpitaly, misy manaraka an'izany any an-trano any marary na any manao any. Fa raha mitoy izao ka tsy mitory izany hoe Andriamanitra tonga olombelona, minaona izy ny tonga olombelona satria ny olombelona noforonina hifanerasera. Ndraindraingy ao mitokantrano hoe madama sy ramose efa fiarahamonina sy izy fa tsisy serasera tsony, tsisy resaka tsony. Ndraindray rehefa miditra ny trano dia eo amin'ny frigo ny soroatana, ay ao amin'ny anina ny laoka, ao amin'ny anina ny vary, ary iny lakle. Dia lasa le tokantrano ohatry ny restaurant, tonga ao ianao misakafo, dia tonga ao ianao atory. Ohatrohatran'izany ny hafaran'le tontolo. Tsika indraindray ho anatiny dia mieritreritsika ohatr'izao. Ary izay no ilaina amin'ny fiangonana satria tsy misy afa-tsy ny fiangonana ihany miteny hoe le retsy. Ny rahan'Andriamanitra ny fiangonana, ny zanak'Andriamanitra hitena hiditra eo amin'ny fiainana. Ary izay mahajiry sy fanasina azy. Izay mahajiry sy fanasina azy. Anazava ny tontolo izay miraparapa ny anatin'ny aiziny. Izy mieritreritra hoe mandroso tena zao. Fa nefa tena hoe metapaka ny fifandraisana. Dia izay no afatry ny Noël. Donc ce dimanche de Noël, le texte de l'évangile de Jean ne parle ni de crèche, ni de berger, ni d'ange, ni des mages. Le texte parle du commencement de toutes choses, voire même avant le commencement, avant la fondation du monde, Jésus existait déjà. Ce qu'on appelle la Christologie d'en haut. Ce qui fait l'originalité du christianisme, de la foi chrétienne, c'est l'incarnation, le fait que Dieu est devenu homme au sens générique du terme. Et il a vécu parmi nous. Et il veut vivre avec nous. Et cette union indivisible de l'homme au sens générique du terme, de l'humanité et de Dieu de l'homme et de Dieu dans une seule personne en Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle la double nature de Jésus-Christ. Et avec l'incarnation que nous fêtons aujourd'hui, en ce jour de Noël, Dieu, en quelque sorte, épouse l'humanité. Le ciel et la terre se rejoignent. Mivitrana le raha vatany am-piandohana ary zay ihany ny vahaolana. Zany hoe isika zao zany no nomen'Andriamanitra ny fanalahidy ny fiangonana hoe ninina ezaka ataon'ny tontolo tsy ratsy eny ireny, fa ny vahaolana tokana ary tena hoe tompona andraikitra amin'izany tsika ary mety ho adinon'Andriamanitra, tsy hoe mety fa ho adinon'Andriamanitra mihitsy hoe menanao ny fanalahidy, ianao no mitondra fampihavanany. Dia nefa ny mampalahelo aza isika tokony ampihavana indray no fanilaka akarona tahaka ny valala, fanilaka tahaka ny valala akarona. Ary izay no mahatonga hoe ny fiangonantsika miezaka hatrany amin'ny fampiombonana. Tsy zavatra rendrarendra izany, fa zavatra asan'Andriamanitra mihitsy satria izay no nahatongavana. Ampihavana ireo izay mpifahavalo. Raha azonareo atao, dia ataovy izay hihavananareo amin'ny olombelona rehetra raha miakina aminareo. Rehefa tsy miakina aminao, inona no ataonao terenao ve ny olona hoe tsy maintsy mihavana amiko ane ianao e. Fa izay no nanatsoan'Andriamanitra azy. Avec l'incarnation que nous fêtons aujourd'hui, Dieu épouse l'humanité. Et c'est tellement vertigineux que souvent nous voulons bien l'un ou l'autre, c'est-à-dire la christologie d'en bas ou la christologie d'en haut, la crèche, ou le fait que Dieu est devenu, le fait que Dieu et Jésus-Christ existaient de toute éternité. Un oui à Dieu en se désintéressant de la vie humaine, oui à l'homme en la construction d'une société, mais dans l'indifférence de Dieu, non. Et chaque fois que nous
faisons cette séparation entre l'homme et Dieu, nous oublions la vérité profonde qu'incarne cette fête de Noël, qui nous dit que Dieu et l'homme peuvent se lier pour toujours, peuvent se lier pour toujours, ou sont liés pour toujours, qu'on ne veut pas vraiment servir l'homme sans s'ouvrir à Dieu et sans se tourner vers Dieu, et qu'on ne peut adorer Dieu sans respecter l'homme. Zay ry havana no avatra amin'izao alahady alarobia-ny Noely izao zay ankalazantsika n'ilay Andriamanitra tonga olombelona fa tsy voatafinofo. Raha mandinika nareo na amin'ny firana ampiasantsika ary niary amin'ireo papiely baiboly any Madagasikara dia efa manova an'izany indray amin'ny hira tsy haiko 980 izay na 780 dia hoe voatafinofo, docetisme zany. Hoe voatafinofo dia avy eo niala le fitafiny rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana izy, fa tena tonga nofo izy, tonga olombelona izy. Ary anjarantsika ny manova amin'ireny firana eny, indray tsika mbola zatra an'izany voatafinofo, tsy zany, tonga nofo izy. Ary nonona tamintsika, ary hitantsika ny voninahana, reo zay nandray azy dia nomeny elo, tonga zanak'Andriamanitra, ary tonga ndray mpampiavana, mba hatanteran'ilay teny hoe sambatra ny mpampiavana, fa izy no antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Satria amin'ny Noely dia izao, Andriamanitra tonga olombelona, mba hatonga n'ilay olombelona ho lasa zanak'Andriamanitra. Zay nge ilay izy, izay mifanohatra amin'ny tany Edena, le Adama zay olombelona te ho tovy amin'Andriamanitra, dia zay nahalavo azy. Fa amin'izao andro no hoe ankalazantsika amin'ny Noely izao indray dia izao Andriamanitra mihitsy mitonga olombelona, mba hatonga ny olombelona mandray azy ho tonga zanak'Andriamanitra. Ary zanany mandrakizay, ary efa zanany dia mpandova, ary efa mpandova sady mpiray lova amin'ny Kristy. Dia izay koa no irariana feto atsika, tonga eo amin'ny fiainantsika ny tompo, monina eo amintsika izy, ary isika no safidiny ho solombavana eo amin'ity tontolo. Zay asinareo no mandinika fa tsy mampatahotra amin'ny tenen'izany fa mikorotana. Tsika indraindray mety tsy mahita, fa na mikorotana ary izy, fa misy olona na ray na roa na telo mijoro mitsangana mampiavana. Tsy sasatra amin'ny tenen'izao maranako azy, raha mandeha nareo voamaly fotsiny izao no dia tsy dia fa eny misy fiara mihoatra anao midepase anao à droite, dia raha vao ohatra kenao mitaredretra dia efa klaxon ohatra an'izao, satria ilay olona efa frustré. On vit dans un monde de frustré. Zay izy. Fa zao misy zanak'Andriamanitra, misy jiro sy fanasinao. Dia isika izao, za mieritreritra mihitsy hoe za ve, fa isika izao no nifidiny honenany amin'ny toerana misy atsika any, tsy voatery tsy maintsy ho diakona, pasteur, mpiandry, afaka manao an'izany moa vao maika tsara arabasoa arabatsara, fa any amin'ny toerana misy ny tsiraray ihany dia izao vavolombelona miincarné an'izay Andriamanitra tonga olombelona mitondra vahaolana. Nous ne sommes pas le problème, nous apportons la solution, la seule solution. Fleurir là où Dieu nous a plantés. Amen.
Zay hirany antokopira zay koa no mitondra atsika ao amin'ny fanasan'ny tompo avy hatrany ary ny fanekam-pinoana dia ataontsika mandritra izany fanasan'ny tompo izany araka ny tsanta fa araka amin'ny folo koa mandritry ny hira i FFPM 3:30 tany finaritra dia miroso ety amin'ny laona ireo diakona tompony anjara amin'ny fampandraisana ary izany hira izany dia ataontsika mianakavy eo am-pitsanganana iaraka hitsangantsika no ny hira zany dia ireo diakona mampandray miakatra ety amin'ny laona. No miaraka amin'ireo anjely tsy omby alinalina, miaraka amin'ireo zanak'ondry, miaraka amin'ireo mpiandriondra amin'izany fankalazana sy fanekena ny finoantsika izany. Miteranao zahay ry Andriamanitro, manaiky anao tompo izahay. Ny tany rehetra dia mitsaoka anao ray ny mandrakizay. Miteranao ny anjely rehetra, ny lanitra sy ny mahery rehetra ao aminy. Miteranao lalandava ny kerobima sy ny serafima, manao hoe masina, masina, Andriamanitra tompony maro, manerana ny lanitra sy ny tany ny fiandrianany voninahitra ao. Miteranao ny apôstôly rehetra, miteranao ny mpaminany rehetra, miteranao ny martyra rehetra, ny fiangonana eran'izao tontolo izao manaiky anao, ho ray manam-piandrianana tsy hita fetra, sy ny zanaka ao lahy tokana be voninahitra, ary ny fanahy masina mpampionina ny fo. Ianao ny mpanjaka ny voninahitra, ry Jesosy Kristy io. Ianao ny zanaky ny ray, zanany mandrakizay. Raha nan'olo tena hamonjy ny olona ianao, dia tsy nolavinao ny ateraky ny Virjina. Rehefa nandresy ny herin'ny fahafatesany ianao, dia nivoahanao ny fanjakan'ny lanitra, mba hidira ny mino rehetra. Mipetraka eo an-tavan'Andriamanitra ianao, eo amin'ny voninahitra ny ray. Mino zahay fa ho avy ianao ho mpisaranay, isan'andro dia mankalaza anao zahay, ary mioby ny anaranao zahay, mandrakizay. Amen. Ataontsika ny hira sambasamba zanary. Love.
Isika angataka ny fanahy masina tompo rainay tsara indrindro mba hijiny ny fanahinao masina hiasa aminay ka mba hatsiarovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny ranon Jesosy Kristy tomponay eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy dia ho anao Andriamanitra raitsi-to ao amin'ny firaisana amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra ho mandrakizay mandrakizay amen. Mandritra ny fandraisana no amakitsika ny teny fanorenana fa izao ireo diakona dia hizara ny tena sy ny ran'ny Kristy ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra zany dia asaina na nitondra taratasy fanolorana izy na tsy ireo izay tsy mandray kosa dia afaka mipetraka ary rehefa samy nahazo isika rehetra dia mipetraka dia amin'ny fotoana voatondra dia miaraka mandray. Donc les membres communion, ceux qui souhaitaient aussi communier peuvent rester debout et les diacres vont vous distribuer. Ne vous inquiétez pas, il y a des gels qui vont être proposés, mais libre à vous de le faire ou de ne pas faire. Et à un moment indiqué, nous allons communier tous ensemble. Ataontsika mandritra ny fizaran'ny diakona ny tena sy ny ran'ny Kristy ary misy ranom-boaloboka ny ao amin'ny sisiny ranom-boaloboka eo amin'ny ampovoany dia ny divay eo amin'ny sisiny fa izy ireo dia manambara ny ran'ny Kristy ary toy izany koa ny hostia dia mba hamora ny fizarana azy no nanaovana azy fa manambara ny tenan'i Kristy koa izy ireo. Ataontsika ary ny hira mandritry ny izaran'ny diakona sy hanaovan'ireo diakona fizarana ny gel.
Riavana samy nazo avokoa ve isika rehetra? Est-ce que tous les communions sont servis? Raha izany ary dia andeha hiara hitsanganitsika andre ny teny nanorenan'i Jesosy Kristy izao fanasana masina izao, ary ao aorianan'izany isika dia miara mihinana sy misotro. Ary raha mbola teo ampisakafoanana izy ireo dia nandray ny mofo Jesosy, koa rehefa nisaotra izy dia novakiny ary natolony ny mpianany, ka hoy izy: raiso, hano, fa ity no tenako izay atolotra ho anareo. Amen. Nandritra izany fanorenana nataon'izany koa dia nandray ny kapoaka izy, koa rehefa nisaotra dia natolony azy ireo ka nataony hoe: misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako, dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho any rehetra ho famelan-keloka. Izao no ataovy ho fahatserovana na oviana no misotro ianareo. Amen. Fahasoavana lehibe no nyray latabatra tamin'ny tompo, ary izany koa dia maneraka antsika amin'ny antsoiraka ampanaovan'ny tompo antsika. Izao ary no teny
fampaherezana sy fanirahana izay rehetra nandray azy ary nino azy dia nomeny fahefana ho tonga zanak'Andriamanitra. Izy ireo dia nateraka tsy araky ny fomban'olombelona miakina amin'ny sitrapondehilahy fa araky ny fomba n'Andriamanitra. Tsy nisy nahita n'Andriamanitra naoviana fa ny zanakalahy tokana izay Andriamanitra sy miombona tanteraka amin'ny ray no efa nanambara azy, koa mandehana amin'ny fiadanana mandra-piavin'ny fiverenan'ny tompo eny amin'ny raon'ny lanitra dia manompo azy amin'ny fifaliana ary amin'ny tahotra sy ny ovitra. Amen. Ho fanatazana ny kapoaka sy hahafahantsika koa manolo tena amin'ny alalan'ny rakim-pisaorana dia ataontsika ny 9:20 amin'ny firana FFPM dia tohizantsika izany mandra-pahavita.
dia mbola amin'ny fo feno fifaliana indray ry havana no iarabanantsika amin'izao andro noely izao. Miarahaba ihany koa ireo izay manaraka izao fanompo-pivavahana izao, na amin'ny alalan'ny tambazotra izany a, na ireo izay mbola anaraka ihany koa any aoriana. Ho aminareo ny ry havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Dia misaotra ny pasteur Jean Andrenandrasana sika nitarika antsika tamin'ny fanompo-pivavahana androany, ary mitondra ny afatr'Andriamanitra ho antsika. Misaotrako ireo rehetra izay nandray anjara ka nahatotosa izao fanompo-pivavahana izao. Raha misy kosa amintsika no sambany tonga miara-mivavaka eto dia iangaviana izy mba hitsangana fa ho arabain'ny fiangonana. S'il y a quelqu'un parmi nous qui vient ici pour la première fois, je vous invite à vous lever afin que l'Assemblée puisse vous saluer. Araka izao hitantsika izao dia misy maromaro izy ireo hatrany ambony no tonga miara-mivavaka amintsika amin'izao andro noely izao. Raisintsika amin'ny fifaliana izy ireo ary ny fiangonana manontolo dia faly mandray anareo, faly miarahaba anareo tonga miara-mivavaka eto. Dia ilay Andriamanitra raintsika izay nomba sy nitantana anareo ho tonga eto ane izy no ahatanteraka ny fikasana tsara rehetra ao anatinareo mba ho voninahitry ny anarany. Raha sitrakareo rehefa vita ny fanompo-pivavahana dia izy avy ao amin'ny ekipa accueil anatona anareo mba handray ny coordonnées. Amin'izay tsika afaka mifanerasera. Dia tsy adino ny miarahaba antsika amin'izao andro noely izao. Toy izao indray ny fandaharam-potoanantsika manaraka. Ny fiangonana toy ny mahazatra dia miditra hatrany amin'ny 10 sasany. Amin'ny asabotsy izao anjaran'ny sampana fifoazana no manatanteraka ny fanadiovana. Ny daty tsara ho tadidy kosa dia rehefa vita izao fanompo-pivavahana izao araka izay efa hanambahara tamintsika, isy ny fiaraha-misakafo izay natokana indrindra ho an'ireo izay olona mety irery tsy manana havana na mipetraka ireriko lavitra ny fianakaviana. Dia izany tanterahana ao amin'ny salle Bethléem ao ambany. Misy ny fisoratana anarana tamin'izany. Raha ohatra kosa nefa sendra izao ianao vao tonga eto ka tsy nahavita ny soratra anarana, aza misalasala fa ny fiangonana no manasa anao hiaraka hisakafo. Amin'ny faharaiky amin'ny 30 volana Desambra kosa dia misy ny réveillon izay karakaraina, ary misy ihany koa ny fisoratana anarana amin'izany. Ka any amin'ny Tati Zou, Tati Antra na Tonton Alain na koa eo anivon'ny birao no afaka misoratra anarana. Ny 27 volana Desambra amin'ny alahady izao dia alahady ny fianakaviana sy ny zanakam-pielezana, natao indrindrindrindra hitondrantsika mibavaka ireo zanakam-pielezana rehetra izay mielipatrana any rehetra any, ary maro amin'izy ireo no antenaina fa ho avy eto amin'ny heriny anio. Dia fotoana koa hiaonana amin'ireo zanakam-pielezan'ny fiangonana izany. Dia amin'io fotoana io koa dia isy ny fianakaviana manolotra ny zanany ho amin'ny sakramentan'ny batisa. Dia ny fianakaviana Ramaniraka Manda sy Randriamalason Fitahiantsoa izay hanolotra ny Ramaniraka Manda Ramaniraka Arena ho amin'ny sakramentan'ny batisa. Ny voalohan'ny volana janoary kosa dia misy ny fanompo-pivavahana voalohan'ny taona izany.
izay ho tanterahana ary amin'ny iraky ambiny 10 ora no manomboka izany. Entanina isika ho tonga maro na dia reradraraka ary mety avy nanao réveillon, tsy maninona fa zava-dehibe ny fanomboana ny taona miaraka amin'ny tompo, ary atolotsika eo ampelantanana zany andro izany mba ho eo ambany fitahiny sy ny fitantanany. Ny taona izay ho diavintsika manontolo dia manentana antsika ho tonga maro amin'izany, ary ny daty farany izay ho ampatsiahivina antsika mbola ohatran'ny hoe lavidavitra kely nefa mandeha dia mandeha ny fotoana dia amin'ny 27 ny volana Jona amin'ny 5 zany anatanteraka ny fanokanana izao trano fiangonana izao isika. Dia aoka isika hitondra mbavaka izany fa fotoana dehibe izany ho an'ny fiangonana ary hiomana sahady ho amin'izany. Dia patsiahivina zany fa ny ekipa travaux dia mampafantatra fa misy ny travaux raha pitso ny lakamisy zany lakamisy zoma sabotsy dia misy ny travaux ka izay afaka mifanometanana ao amin'izany indrindra koa anatin'ny vanim-potoana fialan-tsasatra izao dia raisina Antanandroa. Ny banque alimentaire kosa dia misokatra trany ho an'izay mila izany aza misalasala fa ao amin'ny salle Carmel no ahitantsika izany, ary raha sedra tsy hitantsika ny toerana misy izany dia afaka manatona ny tompon'andraikitra isika. Raisina Antanandroa koa ireo izay afaka manohana izany banque alimentaire izany mba ho fanohanantsika ireo avatsika izay mila fanohanana ho amin'izany. Ny rakitra izay voaray tamin'ny alahady teo dia mitotaly 614,70 €, ary nisy ny voaloham-bokatra 510 €. Ho an'ireo izay sambany no tonga miara-mivavaketo dia tiana ny mampafantatra antsika fa misy anankiroa ny rakitra. Ny rakitra voalohany zany dia natokana ho an'ny fampandehanan-draharahan'ny fiangonana, ary ny faharoa kosa dia natao an'ny trano. Dia misy ny terminal bancaire ery aoriana ery amin'ny équipe financieria ho an'izay anatanteraka izany amin'ny alalan'ny carte na paiement par téléphone. Amin'ny mahafotoana lehibe ny andro anio dia rakitra mihodidina no atao procession, misy ny tompon'andraikitra hitarika antsika ho amin'izany. Dia izay indray ary ny vaovao sy ny asa miandry eto amin'ny tafontsika, dia aoka isika hitondra mbavaka izany hatrany, miraha herinandro soa eo ambany fitantanan'ny tompo ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Ivavaka sika tompoko, trano tsara sady soa izay tokoa no nomenao anay tompo, ary tsy hainay ny tsy saotranao midera mankalaza manome voninahitra anao, fa tsy takatry ny sainay ny fandaharanao tompo. Rehefa nangataka izay dia nomenao, ary nomenao trano sahaza misy izay rehetra ilainay. Misaotra noho ny amin'ny mitahinao ny zavatra rehetra izay efa natomboka teto amin'ity trano ity, ireo travaux maro isan-karazany, ny asa fanatsarana. Misaotra ihany koa noho ny amin'ny niarovanao izay rehetra niasa teto fa tsy nisy ny naratra na iray aza, fitahina avy aminao izany. Misaotra noho ny amin'ny fahaiza-mandamina rehetra azonay mandroso hatongavana amin'ny toerana misy anay ankehitriny, ny amin'ny lafiny rehetra zany, na ny amin'ny lafiny ara-bola na ny amin'ny fandrindrana ny asa maro isan-karazany. Misaotra fa tolo-tsaina avy aminao zany Jesosy. Ankehitriny dia mivavaka aminao zay ny amin'ny hoavy rehetra, indrindraindrindra manoloana ny anokanana ny trano fiangonana amin'ny 27 ny volana Jona. Mbola maro ny zavatra tsy maintsy ho atrehanay, ary mbola maro ihany koa ny asa izay tsy maintsy mbola ho tanterahana. Aoka ianao andrindra sy andamina ny zavatra rehetra,
ary anymety olo-tsainanay azonay mandroso hatrany araka ny tanjonay petraka eo ampelantanao ihany koa ny fandoavana ny vidin'izao fiangonana izao. Ianao tompo malala no efa nanomboka ary mino zay fanatanteraka hatramin'ny farany ianao amin'ny mahandriamanitra tsy toanao ary dia miofiraisa-tsaina trany izahay, miofiraisam-po, meo fifankatiavana azonay mifampitantana mba hatanteraka n'izao projet goavana izao kanefa ianao Andriamanitra dia mahay ny zavatra rehetra ary mahay mahatanteraka izany ary dia mahatoky izay tompo fa izao trano fiangonana izay nomenao anay izao ihany koa dia mba trano entina hiderananao hankalazananao indrindraindrindra hitoriana ny filazantsaranao azon'ny olona manana fiainana indrindraindrindra hanana n'ilay fiainana mandrakizay izay nampanantenanao dia mahatoky manana anao izay Jesosy fa hiara-dalana aminay mandrakariva ianao ny anaranao ny anaovanay mivavaka. Amen. Araka ny voalaza dia miroso amin'ny fanolorantena amin'ny alalan'ny fanomezana isika ny tenantsika natolotsika meloha dia ny vola aman-karena mampiseho izany fanolorantena izany. Ny hira voalahatra no ataontsika FFPM 4:70 dia toizantsika trany izany. Ny diakona zany misy mitarika ety amin'laona. Araka ny voalaza dia misy terminal ery arina, misy PayPal koa, misy QR code eny amin'ny banc eny ho an'izay manao PayPal sy ho an'ireo manaraka amin'ny haino manjery afaka manao izany. Zay manao ampifaliana zay no ankasitrahan'Andriamanitra dia atolotsika ampifaliana ny rakom-pisaorana.
Miaraka hitsangantsika hanolotra ny fanaty-pisaorana sika amarana ny fanompoam-pivavahana sika ny fandaminana dia ny ataontsika aloha ny vavaka fangatahana aorianan'izay ny tanora efa miomana avy hatrany dia mandray ny hafatra sy ny tsodrano isika dia faranana amin'ny ran'ny faleva vavaka fisaorana sy fangatahana no ataontsika izao dia aorianany vavaka fisaorana sy fangatahana dia ny tanora diabolona iombom-bavaka tsika tompoko Andriamanitra tomponay io indre ny hafalianay tompo raha mbola afaka ny tera sy na mivoninahitra anao nankalaza anao ilay Andriamanitra mpanjaka tsy toa
tonga tetỳ amin'ny fiainana tetỳ noho ny fitiavanao anay. Ankehitriny Tompo dia tianay ny mitondra mambavaka ireo namanay, ao ireo marary na ny amin'ny hopitaly na ny tokantrano, ampaherezonao ary ianao any hitany fitsaboana amin'ny fanasitranana ary aoka anakoako ny herin'ny krismasy ho amin'izy ireo ka andraisana anao ihany koa, andraisany ny fifaliana sy ny fiainana avy aminao. Mivavaka aminao izahay ho an'ireo izay sahirana, na inona antony na manahoana ny endrika isehoan'izany fahasahirana izany dia Tompo efa nitonona ho mpamonjy anay ianao, ary izany indrindra no natongavanao tetỳ amin'izao tontolo izao ity, satria Andriamanitra tsy mba mandao anay ianao, tia anay ianao ary mihevitra ao anay tsy hitondra loza fa hitondra fiadanana. Koa jereo ireo namanay izao anaty fahasahiranana amin'izao fotoana izao, mba hita ny anjara masoandrony ary mba mirapiratra amin'ny fiainany koa ny voninahitra ao. Mivavaka izay ho an'ny izay rehetra nahazo fahasoavana, nahazo fitahiana avy aminao. Tompo, atovy koa mahay misaotra anao, atovy mahay makasitraka satria ny zavatra rehetra dia ianao no antony, ianao ny aviany ary ianao ilay loharantsoa manome ho an'ny tsirairay. Ary dia atovy ihany koa mahay mizara ho an'ny hafa. Ankehitriny dia mivavaka izay ho an'ny fiangonana sy ny asany manerana izao tontolo izao. Ny FPMA manontolo apetraka fiainao am-pelantananao ny fikasana mba hanahana ny tafo tsirairay avy mpitandrina mantianina. Maro ny vokatra kanefa vitsy ny mpiasa. Anao ny asa, anao ny zavatra rehetra, ary aoka kosa ho aminay tsirairay avy ny anana finiavana, hanolo tena ho anao, hanompo anao, hanohana ny asanao. Ary dia hoentinay mavavaka manokana ity fitandremana eto a Aix-Marseille ity. Hitanao ny fihinan'ny fiangonana, ny fikasana dia hoe mba ho feno tahaka izao foana Tompo ity fiangonana nomenao ity isak'Alahady. Ho maro izay ho tonga mitotototo mitady anao eto satria eto amin'ity fitoerana ity tokoa ianao Jehovah Tompo no maro. Ary dia ampiasao izay hitaona ny hafa ny velany, ahita izany fahasoavany lehibe izay apetraka ao aminay eto amin'ity fiangonana ity. Mivavaka izay ho an'ny firenena izay hitoeranay. Ome ho an'ny mpitondra ny fahendrena avy aminao mba hiadananay araka ny teninao. Tsaroanay Madagasikara tanindrazanay izay tsy miafina aminao ny fantrana, tsy miafina aminao ny zavatra mampalahelo hoany, ny alafo ny fiainana, ny jiro, ny rano tapatapaka. Eny fa na dia ao anatin'izao andro fety izao aza. Tompo, adidinay dia mangataka aminao mba tahiozy ezaka tsara rehetra fampandrosoana sy faroporopona ny firenena io fa mijaly ny vahoaka. Ary aoka ny mpitondra tahotra anao, ka anao izay marina sy mahitsy eo anatrehanao. Aoka koa ny vahoaka mba hiraisaina, hitandro mandrakariva ny fihavanana malagasy. Ary indrindraindrindra aoka mba hitodika aminao ny vahoaka, tsy handeha amin'ny fanompoan-tsampy satria tsy misy afa-tsy ianao no Andriamanitra, ary ianao irery no manana ny vahaolana.
sambatra ny firenena izay manana anao tompo Andriamanitra. Dia mivavaka izay ho an'ny sambatan'olona, ho an'ny tsirairay avy, ho an'ny isan-tokantrano, ho an'ny fiangonana. Tompo, arotsay aminay ny fanomezam-pahasoavanao tovo sy tsiritra. Ianao irery no afaka manome izany ho anay. Ary dia mangataka arovy sy tanontany izay tompo, mba nelatrao, mba ho tafita soa, mba hatratra indray ny taona vaovao izay ho avy fa mitsidika tsy ho ela iny. Dia apetraka finampelantananao ny momba nay manontolo. Amin'ny anaran-tsoanao Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Ary dia farana ny menakavy amin'ilay vavaka nampianarinao mba izay manao hoe rainay eo izany an-danitra. Mamasina ny anaranao. Amen.
avec vous vers Jésus mage au pied de notre Seigneur. Nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Tout sauveur sur la terre, Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Oh, Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Nous est donné. Nous est donné. Chantons nos louanges, le Seigneur Jésus est né. Chantons nos louanges, le Seigneur Jésus est né. La 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 chantons nos louanges, le Seigneur Jésus est né. La 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 chantons nos louanges, le Seigneur Jésus est né. La 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 amarana ny fotoantsika hiaraka hitsangana andray ny afatra sy ny tsorana. Jesosy Kristy ilay teny tonga olombelona ka monina amintsika, miara-dalana amintsika isan'andro isan'andro na amin'ny fifaliana na amin'ny fahoriana, mitari-dalana antsika epita indray ny taona vaovao ary indrindra epita amin'ilay fiainako avy, ilay fiainana aorianan'izao fiainana iainantsika izao. Aza misalasala indrindra miresaka aminy, manontany azy, manao azy ho hevitoerana eo amin'ny fiainantsika. Dieu est avec nous dans tous les moments de nos vies, lorsque les soucis et les peines sont trop lourdes à porter par nous-mêmes, sachant nous décharger de notre fardeau et de notre croix sur lui. Il veille sur nous et nous accompagne. Il nous exauce lorsque nous en faisons la demande. Avec le Seigneur, allons sur le chemin de la vie. Raisaran tsodrany tononona amin'ny anaran'ny tompo ary ho an'izay mahay miaro anareo mba tsy ho tafitohina amin'izany hazakazaka sy izany lalana amin'izao taona fahafaran'ny taona izao, ary mahay mampitozoro anareo tsy misy tsiny eo anolohan'ny voninany amin'ny firaviravona ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ny voninahitra sy ny fahalebiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Thank you.
fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay mandehana ny fiadanana ka manompony tompo. Misy vatomamy kely ho zaraina, tsy haiko na mipetraka ny olona na mipetraka zany tsika dia isy vatomamy kely. Je vous invite à vous asseoir et on va vous proposer des cookies, des gâteaux, des papillotes plutôt. Merci madame. Et joyeux Noël à toutes et à tous.